sondray atao amin'ny foivay andrasika dia resaka mikasika ny Îles Éparses maromaro nanoratra taty amiko hoe oviana info ivay hoe resaka mikasika an'izany Îles Éparses zany mahaliana ny Madagasikara ny mikasika an'ity nosy ity. Îles Éparses dia nosy iray eo andrefan'ny Océan Indienne. Rehefa nisaraka tamin'ny plaque tectonique ny Afrique sy Inde ny Madagasikara dia nanaraka azy ny zanany zany hoe zanazanaka nosy Île Glorieuse zay ao andrefan'ny Cap d'Ambre misy azy, Île du Lys, le Banc de Geyser, Île Tremblant, Île Europa, Île Bassa India ary Île Juan de Nova. Tamin'ny enina amby sivifolo sy valonjato sy arivo fanapoanana ny fitondram-panjakana ary nanaovana sesitany ny mpanjaka faran'izay mitondra teo, nanomboka ihany koa ny fanjanahantany sy na ny colonisation. Raha nahazo ny fahaleovan-tenany malagasy tamin'ny enimpolo sy sivanjato sy arivo dia tamin'ny fito amby valopolo andro talohan'ny fahaleovan-tena kosa dia namoaka lalàna iray ny frantsay no ny fahazahoan'ny nosy Îles Éparses zay nosy manodididina an'izany nosy Îles Éparses zany. Marina etona aloha fa ny frantsay tamin'izany fotoana zany dia tsy nahazo lalana intsony akatoerana iray na nosy iray raha ny resaka traité de 1814 na ny fanekena tamin'ny 1814 no resahina satria noho ny faharesen'ny Napoléon III tamin'ny ady niaraka tamin'ny Britannique ny ady Waterloo dia tsy nanana lalana intsony tokony Britannique zany no tokony nahazo sy nakan'le nosy Tremblant sy nosy Îles Éparses nandika lalàna zany ny frantsay nandika lalàna territorial maritime tamin'ny 1820 nanomboka tafiditra taty Madagasikara fivavahana dia Gallois David Jones sy Thomas Bevan no nalefan'ny Britannique ny tory filazantsara nanangana fiangonana sy nanangana sekoly. Raha tamin'ny 1835 ny foanany navalona voalohany ny finoana kristiana ary noloany ny frantsay sy ny anglisy. Ny fanotra tamin'izay kosa no nataon'ny Radama faharoa tamin'ny 1868 namerina fivavahana kristiana izy nanome vahana ny fananganana fiangonana katolika sy ny fananganana sekoly. Tamin'ny telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo dia nanao fitoriana sy niangafon'ny frantsay Andriamatoa Didier Ratsiraka izay mbola ministra ny raharaham-bahiny sy tamin'izany fotoana izany nangataka sy niangafon'ny frantsay isitaka amin'ny nosy Tremblant sy izay nosy manodidina eo toy ny nosy Europa, Bassa India misy nosy efatra dimy izay nangatahany Didier Ratsiraka ho averina amin'ny Madagasikara. Izany fangatana izany dia tsy nahazoana valiny ary voatery nandefa fitsarana tany amin'ny ONU tany amin'ny fitarana firenena mikambana Andriamatoa Didier Ratsiraka ary tamin'ny 12 décembre 1979 ny firenena mikambana nanangana fifanarahana hitadiavana vahaolana amin'ny frantsay sy ny Madagasikara mba hamerenana izany nosy izany. Tamin'ny telo amby fitopolo sy sivanjato sy arivo kosa dia nanomboka ny fanerasera tamin'ny izany nosy zany ny frantsay ary nasiana miaramila gendarme mihitsy azany amin'ny fandriampahalemana zay manaramaso ny sisin-dranomasina sy ny abakabaka mba tsy hisian'ny olona mifanerasera. Noho ny harena zay misy amin'ity nosy Îles Éparses ity sy noho ny harena araky ny lalan-dranomasina zay ahafahana manapaka lalana makany Asie, Moyen-Orient, Europe, Amerika dia laza ny général de Gaulle fa tsy isy fiandrianan'ny Madagasikara na fitakiana azony malagasy atao amin'ity nosy ity ary tsy maso mikasika zay raharaha ho atao amin'ity nosy ity mihitsy ny malagasy. Tamin'ny décembre 2005 nanomboka fitradrana pétrole ny frantsay ary ny fahitana scientifique azy dia eo amin'ny enina ka hatramin'ny 12 milliards baril eo no pétrole nasoloka ho voatrandraka izany hoe 75 millions d'euros no tafiditra ao amin'ny banque mpanjakana raha resaka pétrole fotsiny izay fa tsy resaka gaz sy resaka zavatra hafa sika. Tamin'ny 2014 dia nangataka fifandrarahana tamin'ny gouvernement frantsay ihany koa ny président Ela Djanlarmapiana nefa tsy nahazoana valiny. Tamin'ny 25 mars 2014 dia nisy mpanarato malagasy sambo dimy ary 12 olona andeha narato manodidina ny ranomasiny Îles Éparses saingy voasakana izay isaky ny 5 andro
mifadigidimy zany ny maramila sy ny gendarme manao fiambenana voateriny roana moa zany tsy mahazo manakaikaiky an'le toerana Îles Éparses le voateriny verina tsy afaka nanarato nanina talohany 3 mois alohany nazahoana fahaleovan-tena no namoaka lalàna ny frantsay hoe nahazo an'le toerana Îles Éparses ary tamin'izany fotoana zany ihany koa natao sesitany ilay mpanjaka iray zany hoe nalefa izy ty mba iarovana ny tenany sy ny fianakaviany satria raha manjinika isika ane reo olona naninona moa 3 volana alohany azahoana fahaleovan-tena nalefa ty mpanjaka ty natao sesitany ary anatin'ny fotoana io ihany koa nazahoany frantsay ny taran'ny Madagasikara ary nanomezana fahaleovan-tena Madagasikara zany hoe misy tambiny zany ny fahaleovan-tena Madagasikara zany hoe raha tena dinitsika le fangalanan'le Madagasikara dia nanomboka tany amin'ny tantara mpanjaka zany izy ty no nao fifandrarahana ry zareo tany amin'izany fotoana zany ty omena ianareo dia ny omena fahaleovan-tena ianareo zany hoe tsy ny frantsay rery ihany misakaka Madagasikara fa britannika ihany koa niady ny Madagasikara no ny arena betsaka be izy ananany Madagasikara tsary lasa lava be le resaka fa zay le resaka Îles Éparses dia zay aloha ny androany ihany koa dia manaraka an'izay resaka hafa azadino miabone amin'ny chaîne info éveil azadino ihany koa manao like maromaro ny malagasy ny resaka tamiko hoe mila makany amin'ny cyber zahay zay vao afaka mijery makany amin'ny YouTube satria limité ny internet any Madagasikara dia Facebook ihany no azo ataony hoe zahako atao amin'ny Facebook le izy satria ny anatin'ity info éveil ty amin'izay anaran'izay info dia vaovao éveil dia mba fifoazany saitsika zany hoe zahana zany mba horesahana amintsika malagasy ny zavatra izay tsy nampianarana atsika tany ampianarana ny zavatra tsy fantatsika toy ny hoe ny tany dia boribory ny tany tompoko dia tsy boribory fa platy toy ny hoe ny olombelona voalohany indrindra dia gidro avy tany an'Afrika satria mipoitra avy an'Afrika ny olombelona toy ny hoe ny ao anaty baiboly zao miteny hoe Adama sy Eva olombelona tetombony tany voalohany indrindra dia amin'ny fianarana ianarantsika any ampianarana indray izy dia avy amin'ny rajako dia aleotsika rehetrarehetra samy mieritreritra tsy hita iza no raisina amin'izay baiboly ve sa ve rajako ihany Adama sy Eva dia mivadika Adama sy Eva ny anarany sa tsy fantatry fa info éveil dia aleo lazaina le vaovao ny saintsika sy ny eritreritsika foazina zay midika an'le hoe info éveil zay aloha ny androany firy madaholy